Ampifaliana indray ny ara-bananao ny tokantrano amin'ny alalan'ny fandaharana inverse. Amin'ity androany ity dia te-metraka fanontaniana aminao. Fanontaniana mety manelingelina kanefa ilaintsika ny mamaly azy. Marina ve Andriamanitra amin'ireo olona izay tsy mahafantatra azy? Manao ahoana ny andrindrany an'izany amin'ny Andriamanitra fitiavana azy? Izay fanontaniana izay lohahevitra izay no andeha hojerevantsika sy hovahantsika indray amin'ity androany ity. Manana vahiny manokana ny fandaharana araka ny efa mahazatra antsika, aza miala fa avy hatrany dia hiditra ao anatin'ny fandalinana ny mahakasika an'izany lohahevitra izany isika. Iny araka ilay nambarantsika teo dia vahiny manokana indray miaraka amintsika androany dia tsy iza fa fitahian-tsosy Ismaël. Miarabana ireo anatin'ny fandaharana inverse, fandaharana izay andiniantsika ny fahamarinan-dehibe ao anatin'ny soratra masina. Amin'ity androany ity dia araka ny teneniko teo hoe fanontaniana manitikitika. Marina ve Andriamanitra? Manoloana n'inona? Manoloana an'ilay hoe misy olona tsy mahafantatra anazy. Dia ohatry ny ahoana ny fomba ataony mahakasika an'ireo olona tsy mahafantatra anazy ireo. Izay no valintsika any amin'ny farany. Fa zava-dehibe aloha ny mamantatra ety am-boalohany. Fa amin'izao vanim-potoana misy antsika izao dia eo amin'ny valolavitrisa eo 8 miliara ny isan'ny mponina eto ambonin'ny tany. Amin'ireo 8 miliara ireo dia mizarazara ho antokom-ponoana be dehibe ireo olona ireo. Ao anatin'ireo 8 miliara ireo nefa dia ny kristianina zany dia izy ireo no manana be indrindra. Ny isan'ny olona manaraka azy dia 2 miliara. Ao anatin'izay nefa zany ny fivavahana kristianina dia mametraka an'ilay hoe ireo izay mahafantatra an'Andriamanitra dia efa misy paradisa voatokana ao anazy. Efa niresaka mahakasika ny elo ihany koa ny teto. Manao ahoana mahakasika an'ilay 6 miliara? Mety fanontaniana tena manitikitika izany satria amin'izao vanim-potoana misy antsika izao mety misy olona tsy mahafantatra Baiboly mihitsy. Tsy mahafantatra Baiboly izy, tsy mahafantatra ny tantara ao amin'ny Baiboly izy. Anao resahanao anazy ara hoe mahafantatra hoe zany Jesosy zany. Tena olona tsy fantako mihitsy zany. Dia misy fotoana zany nisy tantara anankiray zay manao hoe niresahana ilay olona anankiray hoe ho avy Jesosy, ho avy Jesosy. Dia tonga dia namaly le zalahy zay hoe avelao izy ho avy nga moa zany naninona anazy. Dia entina anehoana amintsika hoe misy olona zany amin'izao fotoana izao tsy mahafantatra ny fahamarinana. Manao ahoana ny andrindran'Andriamanitra an'izay, manao ahoana ny position an'Andriamanitra ao anatin'ireny toe-javatra ireny. Zavatra tsara ho marihana ny vakiteny fototra androany ao amin'ny Baiboly satria misy tantara anankiray ao izay anehoana an'izay mihitsy hoe misy olona izay tsy nahafantatra ny momba an'Andriamanitra ao amin'ny Matthieu 10:12. Matthieu 10:12 ka manomboka eo amin'ny 9:20. Misy tantara anankiray ao ny nasitranan'i Jesosy ny zanakavavin'ilay vehivavy Kananita. Manomboka eo amin'ny 9:20 ka hatramin'ny 20:20 misy ny tantara io. Ao anatin'io tantara io dia Jesosy nandeha tany amin'ny faritanin'ny Tiro sy Sidona. Izany hoe niala ny Israely mihitsy. Kananita ilay vehivavy nifanina taminazy. Izany Kananita zany tena hoe tsy mitovy kolontsaina amin'ny Israely. Manana Andriamanitra isan-karazany zany ireo Kananita ireo. Zareo zany tena hoe be dehibe ny Andriamanitra ary samy manompo an'izay tiany. Tsy mitovy amin'ilay kolontsaina Israely mihitsy. Fa rehefa nandeha izy nifanina tamin'i Jesosy dia zao zavatra nahavariana. Tena nitalo ao tamin'i Jesosy mihitsy izy. Hoe zanak' Davida, vonjeo ny zanako vavy. Tamin'izay fotoana izay moa zany ny mpianatra teto dia niteny mihitsy hoe roay hozy izy vehivavy io. Resaka tamin'i Jesosy dia rehefa mandinika an'ity Matthieu 10:12 dia ohatran'ny mahita zany hoe rety mpianatra reto zany mety efa nandroaka ny vehivavy io. Mialohan'izy izy niteny tamin'i Jesosy hoe Jesosy roay rangafa ohatran'ny tena tsy mety handeha mihitsy izy. Dia misy an'izay zany mahavariana kanefa Jesosy izy tsy niteny. Dia rehefa namaly anazy Jesosy dia niteny hoe zany tsy nirahana afa-tsy amin'ny ondry very amin'ny taranak'Israely. Dia tamin'izay fotoana izay moa dia nanantona foana ity vehivavy ity dia niankoka. Tena nitala ao mafy mihitsy hoe mba vonjeo re ilay zanako fa marary. Dia ny zavatra nahafinaritra dia nisy tenin' Jesosy somary ohatran'ny marary hoe tsy mety raha maka ny mofon-jaza dia manipy azy ho an'ny ambokely.
kanefa ozy izy le 720 fa ora vehivavy marina zany tompoko fa na de ny amboa kely azy de mihinana zay sombitsombony latsaka amin'ny latabatry ny tompony ihany de hoy Jesosy hoe raha vehivavy lehibe ny finoanao tonga avy aminao arak'izay irinao. Manao ahoana inona zambara makasika an'izany tantara zany? Ny efa voalaza amin'ny ambangovangony ihany moa izy teo le tantara zany. Fa ny teboka tiako tsindriana de ny amin'le vehivavy hoe le réaction sy lay fihetsika naseho an'i Jesosy azy. Misy étape zany le izy voalohany indrindra aloha le mpianatra efa niteny hoe roa izy fa manelingelina. Zany hoe fa maneho toe-tsaina zany zay zavatra izay. Satria raha olona azo atao hoe olona manana maizy azy manoloana anao amin'ny fiheveranao no manao an'izay, tsy hanao an'izay fihetsika Tsy hanao an'izay mihitsy ianao. Fa efa maneho zay hoe misy fomba fijery ananan'ireto mpianatra reto manoloana an'ilay vehivavy zany sy le foko neviana ma hoe kananita anazy. De zay ny teboka voalohany. Ny teboka faharoa indray de le hoe tsy niteny Jesosy. Zay ohatrany hoe maneho avina zany le izy hoe Jesosy urgent le izy satria zaza efa ho faty, efa marary efa ho faty le manoloana eto, ny ka manoloana zany. De nefa tsy namaly Jesosy. Ary ny etape manaraka de hoe tampoky niteny Jesosy. De teny marary no navoakany. Hoe mampitovy an'ilay vehivavy amin'ny alika. Zay zany raha hoe resahana mivantana le izy. Raha amin'ny atao hoe kolotsaintsika malagasy zay hoe manamboamboa olona. Tena misy foko tena mitaka mihitsy hoe amonona omby. Ny famotrana mpihavanana amin'izany. Raha hoe sendra miteny anazy raha sendra miteny anazy hoe alika ianao na mampitovy anazy amin'ny alika na sahala amin'izay. De tsy nampaninona an'le vehivavy anefa zay. De amina atao hoe commentaire biblika anankiray nosoratana mpanoratra anankiray de zao. Ny zavatra hitan'ilay vehivavy na tonga anazy mikiry de zao nahita izy karazana ohatrany hoe simulation teny amin'ny Jesosy. Zany hoe mody manao an'izay Jesosy fa tsy zay le tena tanjony. Zay zany nampitsiry ny fanantenany na tonga anazy hoe nikiry hatramin'ny farany hoe tsy manaiky raha tsy hanina. De zay zavatra niresahan'i Jesosy rehetra teo zany de nekeny daholo tsy maninona teneninao an'izany tsy maninona fa ny tanjona de hoe zanako sitrana. Ohatrany azoko tsara an-tsaina le zavatra tena Ismaël amin'le hoe le vehivavy efa nisy an'le toe-tsaina niresahanao teo le voalohany hoe efa nandroaka anazy anie le mpianatra. De efa niteny tamin' Jesosy misy le mpianatra hoe roay ranga io fa ohatrany manelingelina de ohatrany hoe efa voailika mihitsy izy. Voailika mihitsy izy fa tsy nijery an'le manodidina izy. Fa Jesosy ihany no nijery. De fanantenana kely tao amin'ny Jesosy. Zay no nahatonga anazy hitantaratra teny amin'ny endriky Jesosy zany hoe mety hoe misy zavatra tiany Jesosy hatongavana fotsiny fa tsy tena zay ny tiany Jesosy aseho. De ao amin'ny ankoatran'izay koa de le hoe milatsaka mofon-jaza milatsaka aveny amin'ny latabatra zany hoe fa hoarina amin'ny amboa kely mbola hoe zay milatsaka eny amboniny fa tsy maninona ozy izy raha zay zany no asitrana. Zay aloha zany de efa lesona lehibe ho an'ny kristianina tsirairay avy hoe misy olona zay tsy kristianina fa manana finoana enjana be ohatr' zany manoloana an'i Jesosy. Ary raha jerena zany izy ity de hoe ny fototry ny finoana de ny fanetretena. Tsy afaka ny anana finoana zany ianao tena izy raha tsy manana zay fanetretena zay manoloana an'i Jesosy ary mametraka an'i Jesosy amin'ny toerana tokony isy azy. Ary le tenin'i Jesosy le hoe tsy ny rano afa-tsy ho an'ny ondry very ao amin'ny Israely de zao mbola miconfirme amin'le toe-tsain'ny mpianatra zany. Ohatrany te confirme zany hoe zay za maka anareo mpianatra zay mihitsy ny fotom-pisainanay Jiosy. Zay moa tonga anazy niteny hoe ry Jesosy zanaky Davida. Raha vao miresaka le hoe Davida mantsy de io ny point de départ ny Jiosy.
ny andao hoe teny jiosy ny teny hoe jiosy a dia avy amin'ny teny hoe ioda na hoe joda juda zany hoe ny ainga vaoajoda zany a izay hoe judaisme na hoe mahajiosy zay dia tany nefa ny angan'le teny fikasana hoe avy amin'ny taranaka davida no isehon'ny mesia zany hoe ty vehivavy ty koa zany dia nalala fa io le mesia ilay nandrasana tamin'izany ary maneho hoe manaiky mihitsy le vehivavy hoe fanantenan'ny jiosy ity fa saingy za koa manana fanantenana ao amin'ny olona io ao anatin'izay dia nefa rehefa avy eo ny farany araka le voalaza teo moa zany dia hoe tsy nanaiky hatramin'ny farany le vehivavy raha tsy nitahiny Jesosy izy zay ny zava-dehibe dia ity no atao hoe affirmation tena hoe zavatra nylazain'i Jesosy tena hoe miavaka indrindra hoe raha vehivavy lehibe ny finoanao tongava aminao arak'izay irianao dia inona moa ny lesona amin'izay zany hoe te aneo lesona ihany koa Jesosy amin'reto mpianatra reto hoe za dia tsy nirahana ihany ho anareo satria midika an'le hoe lehibe ny finoananao tongava aminao arak'izay irianao dia valiany Jesosy zany le fangatahana nataon'le vehivavy zay zany no maneho hoe tsy ho anareo ihany fa ho an'reto izay verina hoe jentilisa anekafa ireto ihany koa no nanondrahana ana ao anatin'izay zay zany maneho an'le hoe tsy manavaka Andriamanitra ao anatin'ny planiny famonjena ia fitahinso sao dia manan-kambary anao mahakasika an'le tantara teo ie tiako tsindriana kely le resaka hoe le vehivavy vao nahita an'i Jesosy izy dia niteny izy hoe mamindrafo amiko tompoko zanaky Davida zay zavatra nitenen'le vehivavy zay dia manam-porofo fa izy efa nisy zavatra efa henony tany hoany tsy maintsy hoe nisy olona zany henony nresaka taminazy vatana na olona nresaka fotsiny henony teny hoe misy an'izay Jesosy zay ohatran'izao zany toetran'izany Jesosy zany izy tsy hoe ny Israely ihany tsy eto ihany izy fa ho an'ny olona rehetrarehetra izy afaka manasitrana izany Jesosy zany efa henony zany ny hatsarana sy zavatra izay efa nataon'i Jesosy tamin'ny hafa dia teo izy nanomboka nanana an'ilay faniriana hoe mangetaeta ty anatina Jesosy ary indrindra moa zany teo amin'ny zavatra izay nanjoana azy nararany zanany azony demonizy zavatra tena nisany tsy sitrana mpitsabo zany fa tsy maintsy misy fahefana hafa mihitsy koa zany afaka mandresan'izay dia teo zany izy natsapa hoe izy koa dia manana anjara amin'ilay famonjena zany hoe ny tiako avotra zany hoe ahoana ny fomba ny tantaran'ilay olona anazy an'izany Jesosy zany nampatonga anazy tena resy lahatra tanteraka hoe ohatr'izay mihitsy Jesosy satria raha hoe miteny fotsiny afaka manasitrana izy ohatrao mety tsy maharesy lahatra ihany zay fa raha le hoe tena ohatr'izao Jesosy ohatr'izao dia teo zany izy tena nangetaheta be hoe za koa afaka manana anjara ao amin'izay na dia kananita rehefa niresantsika teo hoe mpanompo sampy dia nefa tsy nataony nanaka anazy ary andrindrandrindra koa hoe tena hatramin'ny farany izy na inona teny Jesosy teo dia efa resy lahatra izy hoe Jesosy na ohatrany hoe tsy niteny na niteny ary izy nefa niteny ohatrany hoe teny maharary dia nefa nino izy zany hoe afaka namonjy anazy Jesosy dia teo zany natonga Jesosy vakivava tamin'ny farany hoe lehibe ny finoanao zava-dehibe zay fampiresahana zay satria ohatrany mampatsiaro ana an'le hoe teto vehivavy tsy fantatra na heny fotsiny zany izy mahakasika an'i Jesosy fa zay zavatra henony kosa mahakasika an'i Jesosy dia tena nifikirana tena hoe kely ny fantany fa in'ilay kely fantany iny tsy navelany dia ohatrany tena mampahery be zay satria amin'izao vanim-potoana misy asika zao dia be dehibe nge ny olona tsy makany am-piangonana be dehibe ny olona tsy mahafantatra akory an'le hoe teny ao amin'ny baiboly ny tanora mety anatin'izany fa nefany misy zavatra tsapany reny olona ireny anisan'izany raha ohatra andray ohatritsika ny hoe mety misy fotoana ianao ianao tsy mamaky baiboly fa ao anaty Facebook ao ianao dia misy tenin'Andriamanitra mandalo eo amiranao ary io tenin'Andriamanitra io tena tsapanao mihitsy hoe ohatran'izah mihitsy zany teneniny zany dia eto zany ohatrany miseho mihitsy le sary hoe kely le fantany kely le hitany iny fotsiny ny hitany fa iny teny iny fikirana dia rehefa mifikitra amin'iny izy dia mahita fahagagana zava-dehibe
zay tiana ampitaina am'izay zany de le hoe Andriamanitra tsy mijery hoe ohatriny ahoana ny abetsaka ny fahalalana nanananao zay vao afaka hiasa eo amin'ny fiainanao zava-dehibe zay ka ohatran'ny mampatsiaro ana tantara zany zay hoe teo amin'ny fiainako ay tena zay marina kely izy ohatrany hoe zao zany vao miverina hoe tsy voatery nafantatra zavatra be dehibe vao natsapan'le tanan'Andriamanitra teo amin'ny fiainako satria be dehibe manko zany ny olona mieritreritra amin'izao fotoana zao hoe za mila mahafantatra be dehibe eo amin'ny baiboly zay vao azo zavatra vao amin'ny baiboly sa tsy haiko hoe mety sendran'izay ve nareo le resaka moa zany eto hoe mifanantenana ho an'ireo tsy mino zany hoe mampametra-panontaniana zany mety hoe ny kristianina no mametra-panontaniana ahoana zany amin'ireo tsy naheno an'izany afatra henoko zany de ny zavatra azo lasaina de zao hoe miankina ihany koa izy io amin'ny fanandramana ny ainanao teo amin'ny fiainanao misy ten'Andriamanitra fantatsika rehetrarehetra zany hoe izay noana sambatra ozy izy izay noana sy mangetaheta ny fahamarinana fa izy no fikisana ao anatin'izay zany de somary tantara kely ny amin'ny atao hoe fanandramana manokana teo amin'ny fiainako anisany nanitikitika ny hoe ahoana zany Andriamanitra telo izay iray tamin'iza tany amin'ny 10 taona tany raiky amin'ny 10 taona de efa nanana izay fanontaniana izay mipetraka tao an-tsaiko de ny zavatra nisy de nikaroka de misy foto-kevitra ara-pivavahana anankiroa mifanohatra amin'ny hoe manaiky an'io sy tsy manaiky an'io de samy nady adiko izay zavatra izay fa zao tamina toriteny anankiray izay le toriteny tsy natao an'izay hoe Andriamanitra telo izay iray izay fa nandeha fotsiny le izy no nandraisako toko sy andinina anankiray ao amin'ny Isaia toko 7:5 hoe Jesosy de maneho an' Jesosy ho Andriamanitra mahery ozy izy de Isaia toko 7 toko 7:5 leo mba vakiko kely aloha fa ohatran'ny m'intéresser anahy le teny 7:5 de zao ny vakiny fa zaza niteraka ao atsika zazalahy no mena atsika ary ny fanapahana de eo antsoriny ny anarana atao hoe mahagaga mpanolo-tsaina Andriamanitra mahery rainy mandrakizay andrinany fiatanana zay zao le faminaninany amin'ny Jesosy zany izy io de eritreretanareo lay afaliana tao anatiko de mbola kely tamin'izany fa tena hoe faly hoe fovaly taritan'Andriamanitra tsy kelikely mbola atao hoe apahany zay satria Andriamanitra telo izay iray le fa nenandeha le izy de za zany mino fa ohatr'izay ihany koa ny fomba hitaritan'Andriamanitra ny olona tsirairay avy any amin'ny toerana izay misy azy misy etaeta rehefa manana etaeta zany de nisy namako ihany koa ny tantara izy io indray zany tsy kristianina izy tamin'ny voalohany fa taty aoriana izy vao kristianina de tamin'izy tsy kristianina de nandeha fiara hono izy de mandalo fiangonana mahita fiangonana eny an-dalana de lasa saina hoe ahoana ary ny amin'ireny fiangonana be dehibe reny de taty aoriana ozy izy nitaritan'Andriamanitra resy lahatra hoe de rehefa tena nona sy mangetaeta rehefa tena manana etaeta an'le fahamarinana zany ianao de mitady fomba Andriamanitra hitariana anao zay fotsiny zany nisarika ny saina fa manina misy fiangonana be dehibe de hoe inona zany ny tena marina de nitaritan'Andriamanitra ie nohizako an'izay hoe be dehibe ihany koa ny tantara ao amin'ny baiboly zay maneho hoe ohatriny ahoana ny fomba hitenenan'Andriamanitra amintsika zany hoe tian'Andriamanitra hamonjena antsika zany misy tantara be dehibe ohatriny ny alaiko ohatra fotsiny zao ny tantaran'i Cornelio izy zany fantatsika hoe nahita an'le lamba be anankiray feno biby teo zany niresahan'Andriamanitra taminazy de anisany tao anatin'izay ihany koa tao anatin'io fahitana io de efa anisany ity zavatra resantsika ity zany hoe ny famonjena de natao ho an'olona rehetra ihany koa de avy eo koa tantara diso fantatsika loatra koa ny tantarany vadin'i Pilato izay nitenenan'Andriamanitra ihany koa izy tao anatin'ny nofy nahita nofy
de be deaibe ohatra fotsiny zay fa anisan'ny tantara be deaibe zay nehoana le hoe nao zany rehefa noana sy mangetaheta ny fahamarinana de Andriamanitra tena anisan'ny zavatra mahafalan'Andriamanitra zany ary ny rindrindra le noana sy mangetaheta eo ihany fa rehefa mahazo le fahamarinana raisinao zany ianao de mampiatra anazy eo amin'ny fiainanao mankatoa anazy izay ny zavatra tena irin'Andriamanitra atsika moa zany teo ny resaka hoe misy olona be deaibe tsy miditra am-piangonana sy nohatran'izay fa ohatran'ny hoe fitentsika matetika moa zany le hoe zay tsy miditra am-piangonana zany na hoe ohatran'ny hoe lasa ataosika référence zany le fidirana am-piangonana kanefa anisan'ny zava-dehibe zay fa raha oharina amin'ny fijeren'Andriamanitra ny fotsika raha rehefa tantara fantatsika ao amin'ny baiboly ihany koa tantaran'ny Davida sy tantaran'i Jese zany tamin'ny Samuela mifidy hoe iza no atao mpanjaka de tena anankiray izay fantatsika hoe Jehova ozy izy tsy mijery aza mijery ny tsanganany na ny alavany ozy izy fa Jehova mijery ny fotsika zany hoe ilay fotsika pakatoa iny zany no tena jerevan'Andriamanitra eo amin'izay fandraisantsika ny fahazavana izay menantsika izay raha avokely zavatra fampiresanareo mianadahy teo de le hoe Andriamanitra zany eo amin'ny famonjena tsy mizatavan'olona tsy hoe ianao ty nivavaka be ianao ty de ianao zany tonga de automatiquement aty fa ity olona ty sy niditra tam-piangonana de andriamako tsika zany indraindray zavatra misy de zay mihitsy le hoe za tamin'ity taona ty zao indray mandeha any tsy nakany am-piangonana nahara tamin'le ohatr' zao de ohatrany hoe tena fierté ohatrany hoe mendrika anahy mihitsy ny lanitra satria ny nampitampivavahana jiosy raha de nanana an'izay zay an'izay taranaki Abraham de nefa ny tena nitsiny Jesosy mihitsy satria eto amin'ity tantara ty zao de entsika anehoana hoe mbola tsy ary nakany amin'ny tempoly anie ty vehivavy kananita ty mbola tsy ary nivavaka interdit mihitsy interdit fakanisany any ho azy fa hitatsika hoe nisy famonjena ao anatin'izay de entina anehoana an'le hoe tsy manavaka saranga Andriamanitra fa ho an'ireo izay mangetaheta ho an'ireo izay mitady fahamarinana de mampiasa fomba rehetra Andriamanitra iresahana aminy raha le fanazavana resantsika teo zao de le hoe mampiasa baiboly Andriamanitra iresahana amin'ny olona fomba anankiray zany zay itenenan'Andriamanitra nampiasa olona koa Andriamanitra teo amin'ny tantara satria nyresahana teo hoe Cornelio rehefa nangetaheta Cornelio de nalefa Petera hoe andany ianao Petera fa misy olona mangetaheta ato misy fomba be deaibe ke zany iresahan'Andriamanitra misy fomba be deaibe somary verina kely any amin'ny atao hoe fototra mihitsy ny amin'ny fiainany zanak'olombelona ny sy ny fiainana zany sy ny fiainany zanak'olombelona amin'ny ankapobeny de ilay ide tao amin'Andriamanitra ilay hevitra nitsiry tao amin'Andriamanitra hoe andeha isika morona olona tahaka ny endritsika eo ihany le hoe endrika le hoe morphologie zany le hoe endrika ara-batana fa le tena resana amin'le endrika de le hoe fotom-pisainana lay fisainan'Andriamanitra mihitsy ilay fomba fievina tsy hoe amin'ny Andriamanitra azy fa azotsika angamba tiako resahana le hoe principany hoe Andriamanitra fitiavana sy ohatr'izay tsy misy ny fahotana izay ny voalohany fa rehefa niditra ny fahotana de ny simba izay zavatra izay na de zany aza de mbola mipetraka ihany nefa io endrik'Andriamanitra eo amin'ny olombelona io andehaka ohatra zany tsika ohatra hoe ny foko izay tena hoe mbola olon-dia eto amin'izao tontolo izao ny zolo ohatra zany azontsika antoka kosa angamba hoe tsy mahalala n'izany Jesosy zany sy ohatr'izay fa misy an'le hoe mbola toetran'Andriamanitra amin'ny apahany mbola tafapetraka ao aminy ohatra hoe ny zavatra fantany fotsiny de hoe raha mamono ny namako de marary izy de tsy mety zay zany le fiofety de izy zany refesina amin'iny fahamarinana izay mipetraka ao amin'iny hoe fantany kosa hoe marary raha ohatra hoe mamono namany izy de Andriamanitra zany amin'ny ankapobeny de arak'le hoe tsy mijery ny androny tsy fahalalana zany hoe rehefa tsy hoe reny fahamarinana fototra ao amin'ny baiboly reny no takina amin'le olona fa zay zavatra napetraka ao aminy nampiasainy ve izay fahamarinana napetraka tao amin'izay hoe
tsy mahazo mamono olona reny zavatra reny zany le didy folon'Andriamanitra dia napetraka amin'ny fomba izay mety ahatakarany azy amin'ny tontolo misy anazy ao anatin'izay. Ohatrany tiako be zay hevitra ny raisiny Ismaël zay satria mampatsiaro an'le hoe misy olona ny tsy mahay hoe aza mangalatra fa izy tsy mangalatra. Misy olona tsy mahafantatra an'le didy zany hoe ao amin'ny exodus toko fahazao tsy mahafantatra an'izay izy fa efa fiainany mihitsy ny tsy mangalatra. Zay. Dia misy teny manko amin'ny Romana toko faharoa manamafy an'izay Romana toko faharoa ny 4:4 fa na oviana ireo jentilisa tsy manana ny lalàna ireo no misy manao izay nandidian'Andriamanitra ny lalàna araka ny naimpony dia tsy manana ny lalàna na dia tsy manana ny lalàna azy izy ireo dia ny lalàn'ny tenany ihany. Lasa in'le lalàna ny tenan'le napetra ny tao le hoe za tsy mangalatra iny no jerevan'Andriamanitra. Dia eo zany nisehon'le hoe Andriamanitra ika hoe fitiavana. Ianao zany tsy hoe takiny amin'izay hoe zavatra tsy nomenanao izy zany tsy hoe namey zato anao dia mitaky ray alina fa raha nomeny ray alina ianao dia angatahany mety arivo mety roa arivo fa amin'le nomeny anao ny angatahany anao ka ianao zany tsy angatahana mihitsy amin'izay tsy nomeny anao fa zay kely anananao tena zava-dehibe zay. Ie, dia eo amin'izay lalàna resantsika izay ihany koa dia ny ao amin'ny didy folo zany ny anisany nangalana an'ireo lalàna be dia be izay hitantsika eny amin'ny fiainantsika andavanandro reny zany dia ohatrany hoe mbola manamafy an'izay voalaza teo ihany hoe Andriamanitra zany na dia hoe olona tsy mahafantatra anazy reny fa nefa izy afaka miseho amin'ny fomba maro samihafa eo amin'ny fiainantsika izy amin'ny alalan'izay hoe fanaovana ny tsara izay zany afaka mety hoe tsy hita mety hoe tsika mieritreritra hoe zany koa ve dia misy ifandraisany fa tena misy ifandraisany mihitsy zany izay hoe fisehoan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika izay fiainan'olon-kafa mety hoe eritreretintsika hoe tsy mino an'Andriamanitra izay ary izay ilay hoe mahafitiavana an'Andriamanitra tena rehefa mandinika an'izay rehetrarehetra izay dia ohatrany hoe tonga dia manao famotinana kely zany hoe tena fitiavan'Andriamanitra satria amin'ny hoe zavaboariny atsika zavatra nohariany atsika dia tsy tiany izy ho veritsika rehetrarehetra fa tiany ho tonga amin'izay hoe famonjena izay ahoana kosa moa zany raha ohatra hoe za ve zany izao namorona zavatra anankiray izay tena hoe forona araka ny endriko sy hoe araka ny eritreretreny sy ny hoe zavatra hoe tena tiako be namoronako anazy dia nefa avy eo iny ve ho tiako simby iny avy eo tiako hoe tsy rarahiko fa hoe izay tsy manino dia mety foana izay atao amin'ity zavatra ity fa tsika zany amin'ny mahazay hoe création an'Andriamanitra izay tsika zavatra tena foronina dia tena zavatra dia ohatrany hoe normal be araka fomba fitentsika anazy raha ohatra tsika ka tiany ho vonjena tiany ho vovonjy tsika amin'izay rehetrarehetra izay. Ia, ao anatin'izay to dia fanontaniana direct be zany le izy hoe misy olona tsy mahafantatra an'Andriamanitra ve zany tsy nafantatra an'Andriamanitra tsy nafantatra an' Jesosy tonga dia voavonjy. Tsara fipetraka ilay fanontaniana ary atao hoe zava-dehibe ny ametrahana izay fanontaniana izay raha pitahina amin'ny zavatra niresantsika teo aloha zany. Dia manana valiteniny amin'izay ny Baiboly ao amin'ny Zakaria toko 7:20 dia ny 5. Zakaria toko 7:20 dia ny 5. Misy an'ity ampahan'ity resahana hoe misy olona zany manontany any Jesosy rehefa tonga any an-danitra. Any zany izy vao manontany hoe ino tony ratra amin'ny tananao tony dia izao navaliny hoe naratra tao amin'ny tranon'ny sakay zao keo. Dia ny tiana resahana ao anatin'izay dia hoe misy olona zany any an-danitra mihitsy izy vao ahitan'ilay olatra namonjeny Jesosy azy. Fa ireo olona ireo kosa nefa dia nanaiky ny fitarihan'ny fanahy masina azy tamin'izay fahamarinana mipetraka tao anatin'izany rehetra izany. Tena io mihitsy mantsy zao nivon'le question antsika mamaly an'izay manampy an'izay Ismaël izay hoe misy zany le izy. Misy zany. Misy le izy. Ary tena hoe any mihitsy vao mahafantatra an'le hoe fananino tony ratra amin'ny tananao tony. Zava-dehibe tokoa izay. Satria tao anatin'ilay discussion antsika teo zany dia entina anehoana an'le hoe Andriamanitra
mijery ny rehetra ary izy mijery ny rehetra hoe tena manao zay fomba ifampiresana amin'olona rehetra mihitsy misy an'le teny hoe tsy tonga mihitsy ny farany aloha raha tsy efa naheno tsy nahafantatra daholo ny olona rehetrarehetra tsy afaka misy ilaza mihitsy zany amin'izany fotoana zany hoe zay tsy nahafantatra zay tsy naheno fa etoka izany le izy na de kely fotsiny ara le fantatrao ka ifikiranao de zava-dehibe zay iny ary tia-pamaraparanana dia tsara foana moa zany manome fotoana ahafahanareo manome ho any tokantrano ana inona azonareo ambara mahakasika an'izay dinika ny fampiresantsika androany zay ie tsara ho tena hoe amitianatsika anazy ngamany zany le resaka hoe tsy ny fahalalanao baiboly tena hoe hainao tsy anjery ty baiboly ty hainao daholo toko tsy anjery vao miteny teny kely anankiray de efa hainao hoe ao miany zany tsy izay no tena important ihany zay satria ny ten'Andriamanitra rehefa niresantsika teo hoe miresaka aminao iny ahafahanao mandray le miaino an'Andriamanitra miteny aminao kanefa tsy izay ny zavatra tena tian'Andriamanitra ananatsika zany fa ile hoe lay fotsika mankato iny ny tena tian'Andriamanitra ho jerena amintsika ary ohatran'ny ty vehivavy ao amin'le tantara nijerevantsika teo vehivavy Kananita teo hoe izy nanana finoana ilay finoana zay tena hoe lehibe nampiaiky an' Jesosy zay ny tena tokony ananatsika tsirairay avy satria iny zany ny hitan'Andriamanitra hijerevan'Andriamanitra atsika hoe ohatr'izao ny ao ambony ty zanako ty ty voary no ariko ty ohatr'izao ny ao anatiny zay ny tsaran'Andriamanitra atsika eo amin'le fankatoavantsika sy ny fampiaka atsika anazy ihany koa de tiako marihana ao anatin'izay koa Andriamanitra manko le fahafantatsika zany Andriamanitra fitiavana de nefa tsika mieritreritra zany le fiheveratsika tamin'ny voalohany teo hoe rehefa tsy mahafantatra Andriamanitra rehefa tsy makany am-piangonana de jovonjy kanefa tiako tsindriana be zay hoe Andriamanitra fitiavana zay ary verina amin'le toko sy andiny efa fantatsika loatra amin'ny jaona toko 7:12 hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra azy zao tontolo izao izy tsy niteny hoe Amerika fotsiny tian'Andriamanitra na Afrika fa zao tontolo izao zany hoe nataony ao anatin'izay daholo zany zao tontolo izao rehetra tian'Andriamanitra zao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy hisy oveza rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay zany hoe tian'Andriamanitra zany ny ananantsika fiainana mandrakizay tian'Andriamanitra ny ahavovonjy atsika kanefa zay kosa nefa maha-Andriamanitra fitiavana anazy ihany koa de le fananantsika safidy anjaratsika mampiatra hoe efa nahenao an'izao za de hoe tsika misafidy hoe ampiatra sa tsy zay zany safiditsika indray ny apetraka amintsika tsy manery atsika mihitsy Andriamanitra fa zay zany hoe anjaratsika no manao an'izay hitatsika fa mety arak'izay efa henontsika de farany angambany hoe tiako marihana be ihany le resaka hoe zany ny tsy fanavahan'Andriamanitra fokony izaniza sy firenena teo satria le verina amin'le tantara teo ihany hoe le vehivavy zany tena hoe mpanompo sampy izy tsy mijery ny lasan'Andriamanitra hoe fananao an'izao izy na hoe fananao an'izao izy taloha fa ilay fony ilay finoana zay ny tena jerevan'Andriamanitra taminazy ny amaranako azy de apahany kely amina boky kristianina mitondra ny lohateny hoe ilay fitiavana mandresy ozy izy hoe tsy miankina amin'ny abetsahan'ny fahazavana ny raisitsika ny fijoroantsika eo anatrehan'Andriamanitra fa ny fampiasantsika izany fahazavana izany noho izany na dia ny jentilisa aza izay mifidiny tsara arak'izay farany azahoany mahafantatra azy dia eo amin'ny toerana tsaratsara kokoa noho ireo izay manana fahazavana lehibe ka milaza ny tenany ho mpanompo an'Andriamanitra nefa manao jery-vilana amin'ny fahazavana sy manohatra izay lazainy amin'ny fiainana andavanandro. Le pratika zany amafisoko le voalaza teo hoe le fampiaranao an'le fahamarinana fa tsy nabetsaka le fahamarinana fantatrao no amonjena ao anatin'izay. Aleo zany tsy hoe mitady mahalala fa aleo mampiatra. Zava-dehibe. Amin'ny ity androany ity dia te hampahiry anao ny tokantrano izahay. Tao anatin'izay fandiniantsika an'le hoe Andriamanitra ve manavakavaka an'ireo izay olona tsy mahalala azy. Fa tamin'ity androany ity dia nivaliana niaraka teto. Fa aika any dia misy olona any mihitsy zay vao afantatra hoe fananino ty rahatra eo amin'ny tananao ty Jesosy. Te hampahiry anao amin'ity androany ity. Fa tsy ny abetsaky ny fivavahana efa nataonao akory. Tsy ny abetsaky ny fotoana nandehananao tany am-piangonana. Tsy ny abetsaky ny fahamarinana izay efa niraisinao. Fa
ozy izy ny romanina manao hoe fa tsy ny mpandreny lalàna no amarinina eo anatrehan'Andriamanitra no ankasitrana eo anatrehan'Andriamanitra fa izay mpankatò nanazo kely ary ianao ka nankatoavanao dia anao zava-dehibe eo amin'ny fiainanao Andriamanitra, anao zava-mahagaga eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Fa eo amin'ilay tantaran'ilay vehivavy teo dia misy zavatra tiako ampahirizana anao hoe indraindray ao anatin'io zavatra mafy andalovanao io dia mety manontany tena mihitsy ianao hoe tena misy ve izan'Andriamanitra izany. Amin'ny fotoana kely dia mety miresaka aminao izy amin'ilay niteneniko teo hoe mesaka anatina tononkira mpivavahana enao ny anaty bus, ao anaty bus ianao dia maheno tenin'Andriamanitra fampaherezana, ianao tsy misafidy iaino fa ianao anaty bus dia eo ilay tenin'Andriamanitra mandeha miteny amin'ny toe-javatra rehetra Andriamanitra. Ary io Andriamanitra io tsy limité fa tena natoiran'Andriamanitra mihitsy izay hoe miseho te hampafantatra ny momba azy amin'ny fotoana rehetra, tsy voafetra. Ka teto tamin'ilay vehivavy any dia zao hoe somary nataony retardé kely ilay fanasitranana mba hahafahan'ity vehivavy ity mampiseho an'ilay finoany, satria tsy hita ilay finoana raha tsy tara ilay valim-bavaka. Misy fotoana eo amin'ny fiainanao mba hahafahanao mampiatra an'izay finoana fankatoavana ny tenin'Andriamanitra izay dia mety misy zavatra hampiandrasin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao eo, satria te aneo an'ilay finoana izay ao anatinao izy. Ka te hampahery anao amin'ity androany ity fa Andriamanitra dia miresaka amiko, miresaka aminao, mety eo amin'ny feo amin'ny fieritreretana, mety eo amin'ny nofy, mety olona mifampiresaka, mety video hitanao anaty Facebook, mety tenin'Andriamanitra vakianao, fa ny olona rehetra dia natao mba ahazo fahazavana. Za anatin'izany, ianao anatin'izany. Fa ao anatin'ilay tapany farany teo dia ilay hoe Andriamanitra anie dia mandefa olona ho an'izay mangetaheta. Ianao mangetaheta dia mety eto izao fandaharana izao manampy anao. Fa ianao ihany koa dia efa natokan'Andriamanitra mba hanampy ny hafa izay mangetaheta. Ka mino fa ianao any tokantrano any efa voatendrin'Andriamanitra ianao mba hampahery ny mpiara-mianatra aminao, mba hampahery ireo mpiara-monina aminao, ataovy ny anjaranao, asehoy amin'izy ireo Andriamanitra, satria io Andriamanitra io izay mamaly ny etahetantsika rehetra. Mety hipetraka ny fanontaniana hoe fangamotsy azon'Andriamanitra ataony tonga dia mamonjy ny olona rehetra. Dia niteny mihitsy Jesosy hoe raha tsy ampitinareo dia na ny vato ary antsoantso. Izany hoe azon'Andriamanitra atao foana ny mampafantatra ny tenany ao anatin'ny vato. Ary tsika na dia mijery ny zavaboary ary dia efa mahita hoe oy tena nisy namorony reto zavatra reto, tena tsara reto, ka tsy misy olona afaka ny teny mihitsy izany hoe tsy nahafantatra ny momba n'Andriamanitra mpamorona. Ka zava-dehibe ety am-pamaranana izay hoe ianao aleon'Andriamanitra ny misafidy ampiasanao amonjena ny hafa. Vitany mihitsy, ary ny tenentsika teo hoe misy 6 miliara eo, vitany anie ny miasa amin'ireo 6 miliara ireo, fa mampiasa an'ilay 2 miliara izy. Hiasa amin'ny alalan'ireo 2 miliara ireo mba ahafahany mamonjy ny 6 miliara. Ka mino fanazana ianao dia anaiky hiditra ao anatin'izay asa misionera izay mba ampahery ny hafa amin'izany sitrapon'Andriamanitra izany fa te hamonjy ny olona rehetra Andriamanitra. Na dia izany aza eo ilay niresan'ny fitahintso teo, ilay anananao ampiaro, ilay anananao ampiaro izay no safidy amiko sy aminao. Mialohan'ny anaovantsika vavaka ho an'izany fandaharana izany dia te hampahery anao indray satria ny fandaharana universe dia tsy mitsahatra ny mandeha isaky ny fotoana toy izao, fa manomboka amin'ny herin'ny androany indray dia loha hevitra lehibe no resantsika. Ao anatin'izay loha hevitra lehibe izay dia ilay hoe mitombo amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Ireo indray no andeha hojerevantsika loha hevitra be dia be izay ifampaherizantsika ao anatin'ny fandaharana universe. Mino fa tsy ho tapaka ianao anaraka n'izany fandaharana izany hiaraka aminay. Misaotra an'ireto vahintsika reto andeha isika hivavaka farany ny amin'izay lesona androany izay. Hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra Rainay izay ny an-danitra, misaotra anao izahay ny amin'ity fotoana ity izay nomenao anay, nandinianay ny soratra masina. Misaotra fa tsy manavakavaka ianao, misaotra fa mijery ny fo ianao. Andriamanitra hifonanay, mety nanaovanay antsirambina ireo fomba nitenenanao taminay, fa ankehitriny kosa dia nametraka aminay ianao.
fa misy safidy izay andrasanao aminay dia ny mankatoa izay rehetra ifanomenao anay. Mambela ny elokay mamindrafo aminay dia izany ny vavaka donona sy angatany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.